avec C'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV. Uprime. Manolotra ho anao ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Manaraka ny voalaza ny lalam-pandrinana ny fitondrana tarihan'ny filohan'ny fanavozana ny fiadidina ny repoblika amin'izao fotoana izao ho ny filoham-panjakana Androany namala ny resabe momizay. Isan'ny fanavozana lehibe eo amin'ny sehatra ny fitrandrahana renan-kibontany amin'izao fotoana izao ny tsy maintsy hanaovam-pitrandraka ny asa sosialy eny amin'ny toerana isian'ny fitrandrahana ho ny minisitra tompon'andraikitra Androany. Nidina hoeri-taona indray ny tolo-dalàna tolotra ny fanjakana Amerikanina ho an'ny fahafahana misitraka ny tsena ny AGOA ho ny vondron'ny orinasa Afakabo. Nankatoavin'ny UNESCO ho isan'ny harem-bako kara-kolontsaina tsy azo tsapain-tanana maneran-tany ny gadon-kiratsapiaka malagasy ankehitriny. Eo amin'ny resaka iraisan'ny pirenena mikasa ny hanasokajo ireo mpiambina revolutionnera irany anina ho fikambanana mpampiorohoro ny vondrona Eropeanina ankehitriny ny antsiprian'izay. Fotoana ny fampalalamba vaotsika indray eto amin'ny fitalavitra kolo fa tena ny arahaba tomboky lasy tongovavy manasana ihany koa anaraka ny antsiprian'izay hoentsika manokatra ny fampalalamba avao amin'ity ala ity manaraka ny voalaza ny lalam-pandrenona ny fitondrana tarihan'ny filohan'ny fiadidina ny repoblika Madagasikara ho ny filoham-panjakana Androany raha namala ny filazana fa tsy ao anatin'ny fitondrana ara-dalàna sy ny voalaza lalam-pandrenona intsony ny fitondrana ankehitriny. Tsy ny galona no nitsanganako fa ho an'ny vahoaka malagasy ho ny fanazavany nandritra amin'ny fanolorana faneva ireo manam-boninahitra jeneraly teny amin'ny toby miaramila Pilatsaka any Elinaina Ivato tamin'ity Androany ity ny antsiprian'izay. Manoloana ny filazan'ny filoham-pirenena teo aloha Marc Ravalomanana raha niona tamin'ny Sadek fa tsy ao anatin'ny ara-dalàna intsony fa efa nivoaka ny lalam-panaorenana ny fitantanana ny firenena amin'izao fitondrana ny fiadidina ny fanavozana izao. Namala izany Androany ny filoham-panjakana ny kolonely Mikael Randrianirina izay nambarany fa manaraka ny lalàna voalaza ny lalam-panaorenana ny fitantanana ny fitondrana amin'izao fiadidina ny fanavozana ny repoblika izao. Araka ny fanapa-kevitra noraisy ny fitsarana avo momba ny lalam-panaorenana. Raha miteny ianao tsy manaraka ny lalàna le olona dia ino fa zahay mahatsapa fa manaraka ny lalàna zay ny ACC-na nomeny io noho ny fahefana pouvoir régulateur zay ananany ACC eran-tany no nampiasainy andaminany ny zavatra misy iny. Tsika zao mbola ao anatiny ina moa constitution tsy miova ny institution rehetra mbola mijanona dia mbola ao anatintsika zany zao fa tsy hitako hoe inona amizay no tsy ao anatiny lalàna. Milaza izy fa hoe efa tapitra le enimpolo andro sao dia tsy maraka vaovao ary le olona miteny an'ireny fa mba angatahako reny akao amin'ny ACC jeriny didy zay navoaka ny ACC tamin'ny volana Novambra zay milaza fa tsy ho tratra ao anatin'ny roa volana ny fanaovana fifidianana noho ny antony maro fa miankina amin'ny zavamisy ny anaovana ny fifidianana. Zay ny didy farany navoaka ny ACC tokony mba hamaky an'izay le olona. Tsy ny galona no nitsanganako fa ho an'ny vahoaka hoy ny filoham-panjakana raha nitondra fanazavana ny amin'ny antony tsy niakarany eo amin'ny laharam-boninahitra galona jeneraly. Nanamafy ny tenany fa tsy misy olona mibaiko azy amin'ny fitantanana ny firenena. Hoentiko anehoana aloha voalohany indrindra hoentiko anehoana fa tsy ny galona no mitsangana fa ho an'ny vahoaka. Voninahitra faratampony efa nomeny vahoaka efa ampiaza efa tsy mbola mila menany indray fa ny laharam-boninahitra iny dia aleo any. Zay ny raha iny. Faharoa manaraka an'izay kolonely Mikael nahafantaran'olona hatramin'ny 11 Oktobra dia aleo hijanona kolonely Mikael. Tsisy olona mibaiko ny filoham-panjakana zany eto fa ny minisitra indray manana ny asany izy ny ataony
fa ny filoham-panjakana mbola tsisy mibaiko azy hatreto aloha na izy na izy ny ataonay amin'izao fotoana zao dia mamaly aloha ny etaetam-bahoaka ny takiny tena kianja tamin'izao fotoana. No tanteran'androany teny amin'ny toby miaramila ny platsaka anelinaina ny fanolorana faneva ho an'ireo manamboninahitra nahazo galona jeneraly taona 2024. Ny antso ireo manamboninahitra jeneraly ny filoham-panjakana hitodika bebe kokoa amin'ny vahoaka hitondra tambirina andraikitra ho an'ny firenena mitaky fitondratena mendrika ihany koa ny fametrahana ny kintana eo amin'ny soroka fa tsy voninahitra lanjaina fotsiny manana andraikitra amin'ny fanavaozana ho an'ny firenena ny fololalonda aminy ka natao hitarika ny fiarovana ny vahoaka ny jeneraly ho antoka ho amin'ny fampandrosoana. Miazakazaka mitady asa ny tanora amin'izao fotoana saingy tsy mety mahita ny fanosehana azy ireo afeno fipitra andraisany orinasa azy ireo no raisin'ny fanjakana malagasy iarahana misehatra tsy miankina azy ireo mpiara-miombonantoka ka natsangana nitetika asa asanay tojondrina tahiry no mitaritra ny antsiprian'izay. Isan'ireo fitakina no tabatabaina teny an-kianja nandritra ny tolona ny fanomezana asa ho an'ny tanora. Tsy maintsy nojeren'ny fanjakana ny fomba amana izany ka napetraka olona aram-pahamehana fahadimy ao anatin'izao fitondrana fanavoazana izao ny fampananana asan'ny tanora. Nosokafana tamin'ny fomba ofisialy androany ny fandarana asa asanay niaraka tamin'ireo sehatra tsy miankina maromaro sy ny mpiara-miombonantoka toa ny banky iraisam-pirenena ary ny tetikasa PIK izay mikendry fanofanana araka asa maimaim-poana ho an'ny tanora miisa 350 izay aharitra 520 volana. Ho an'ireo tanora sangany ho raisina hiasa avy hatrany vokatry ny fiarah-miasa amin'ireo orinasa hifantoka betsaka amin'ny tontolo nomerika ity tolotra ara-panofanana sy arakasa omenan'ny tanora ity. Ny numerika tsy resaka solosaina fotsiny, tsy resaka internet fotsiny, tsy resaka application fotsiny fa ny numerika dia chance, ny numerika dia opportunité. Faravarana misokatra ho anareo, faravarana misokatra ho an'ny asa, ho an'ny fahaiza-manao, ho an'ny mboavinareo. Ny fanohanana ny tanora dia tsy tokony hijanona ho amin'ny teny sy vina fotsiny ihany, fa tokony hiseho amin'ny asa mivaingana, amin'ny fanokafana lalana ho amin'ny fahaiza-manao, amin'ny famoronana asa ary amin'ny fananganana sehatra ahafahan'izy ireo miarina sy manova ny hoavina. Antsoiny ireo tanora ho tonga maro isoratra anarana amin'ity fanofanana ho an'ny tanora ity izay santatra mbavarano amin'ny famalinan'ny fitakina natao teny an-kianja. Omena fiofanana ny tanora noho izy miandrandra fanohanana mba hafeno fepetra. Saingy nanentana mafy ny filohan'ny fanavoazana nandritra ny lahateniny mila mianatra sy miofana ireo tanora malagasy, mila mamokatra ny tanora. Aoka hadio sy angarara ny fidirana amin'ny fiofanana, tsy sisiki hatrano hatrano hoy ny filohan'ny fanavoazana. Mbola maro anefa ireo tanora mitady asa sy nianatra ka mila akarina ny ezaka fampitomboana ny sehatra asa idiran'izy ireo. Tontolon'ny numerika izay fa sehatry ny arena kibonitany. Isan'ny fanavaozana lehibe eo amin'ny sehatry ny fitrandrahana ny arena kibonitany manomboka izao ny tsy maintsy hanaova mpitrandraka ny asa sosialy any amin'ny toerana isian'ny fitrandrahana sy ny hetra ho an'ny fanjakana. Ho ny minisitra tompon'andraikitra androany ankoatr'izay avadika ho isan'ny sehatra hampandrosoana ny firenena ny fitrandrahana ka maro lafo ireo fanatsarana atao atongavana amin'izay raha ny fanazavana ny entin'ny minisitry ny arena kibonitany sy ny loharanokarena stratejika tamin'ity androanyity. Miroso amin'ny famerenana ny ara-dalàna sy ny fitantanana mangarahara isitrahan'ny vahoaka tombotsoa ny fitondrana ankehitriny. Raha tsy laza afa-tsy ny fanokafana indray ny fanomezana fahazoan-dalana hitrandraka ny arena kibonitany eto amintsika nandritra ny filan-kevitry ny minisitra farany teo. Voakasika izany avokoa ireo fomba telo fahazoana alalana hitrandraka, ny fahazoan-dalana natokana ho an'ny mpitrandraka madinika, ny amin'ny alalan'ny antso fifaninanana ataon'ny ministera an'ireo orinasa mpitrandraka, ary ny fikirakirana ireo antota taratasy fangatahana voaray hatramin'ny taona 2024 hoy ny ministra. Tsy ny fanokafana ihany ny fanapahan-kevitra ny raisiny, fa miaraka amin'izay ihany koa ny fisiany fanavaozana sy ny fanatsarana raha ny fanazavana hatrany. Tsy hoe nisokafana fa nisokafana fotsiny izy io fa nisy reforma vaovao amin'izao fotoana izao tsy mitovy tamin'ileo taloha rehetrarehetra mangataka permis d'exploitation zao dia misy contribution alohan'ny zareo any amin'ny fonds minier zay izy vao mahazo ny ataontsika hoe permis d'exploitation. Raha ho an'ny permis réservé aux exploitations artisanales na ny PRE taloha fa PREA ny anarany amin'izao fotoana zao dia
1 million d'ariary isaky ny carré minier. Ho an'ny permis d'exploitation kosa dia 3 isanjato ny montant ny investissement initial n'ilay projet zany a no arotsaka ao amin'ny fond minier. Tsy maintsy manao fampiasam-bola amin'ny ara-tsosialy ny tompona permis. Misy budget REC zany atokana ao anatin'izay. Isaky ny permis tsirairay a dia tsy maintsy manana an'io zavatra io ary io obligatoire. Saingy kosa le izy dia fifanarahana telotota, zany hoe fifanarahan'ilay orinasa miaraka amin'ny vahoaka mpisitsaka tombontsoa ary ny fitondram-panjakana. Araka ny tatitry ny filan-kevitry ny ministra, tsy anatin'izao fanokafana fahazoan-dalana izao ny fitrandrahana volamena, vokatry ny fisianitranga mampiahiahy sy tsy mbola fangaraharany ny tatitra nisy teo aloha no antony tsy mbola nanokafana ny fahazoan-dalana mitrandraka volamena raha ny fanazavana. Kasika ny volamena eto Madagasikara, fitrandrahana hitantsika mielipatrana manerana ny Madagasikara, fa saingy tatoato rehefa jerena ny tatitra ofisialy ny volamena, satria ny volamena moa matetika mety jifaina eto toerana le izy, fa kosa misy koa ny ampahany zay aondrana any ivelany. Malahelo le izy 3 kilao mahery eo fotsiny ny volamena déclaré tavanaka zay kanefa tsika mahafantatra hoe misy fitrandrahana marobe mielipatrana manerana ny Madagasikara. Ka manoloana an'izay zavatra zay no nahatonga ny fitondram-panjakana hoe ny eto ara mbola tsy vitantsika tsara ny misahana azy sy mametraka an'izay ataontsika hoe ambainday ny fanaraha-maso zay ary ao anatin'izay misy ny asa tokony mbola ho atao amin'ny fanatsarana ny asa mahakasika ny volamena. Izay no ataontsika hoe antony mbola nampiandrasana kely ny fanomezana fahazoan-dalana mahakasika ny nilaza ny ministry ny Arenan-kibon'ny tany androany fa entitra ny fitondrana amin'izao fotoana amin'ny fanaraha-maso sy fandraisana fepetra amin'ireo mpanondrana volamena ary tsy andefitra amin'izay tratra sy piraitsy-kombakomba amin'ny raha ny fanazavana. Ankoatr'izay, notontosaina teny mamory ivato androany ny fampahafantarana ny tatitry ny ITI ho an'ny taona 2024 izay narahana ady hevitra momba ny fitantanana ny sehitry ny fitrandrahana eto Madagasikara. Anisan'ny adinkevitra nandritra izany ny fandraisana andraikitra mikendry ny mangarahara sy ny tamberina andraikitra na tamberim-bidy eo amin'ny fitantanana ny Arenan-kibon'ny tany. Noresahana manokana ihany koa ny anjara ny fitrandrahana eo amin'ny fampandrosoana ny firenena, ny hoavin'ny Arena Voajanahary eto Madagasikara ary ny fifandanjana ilaina eo amin'ny fitombona ara-toekarena sy ny fiarovana ara-tontolo iainana. Isedra olana amin'ny angovo andrahoana sakafo toy ny arina fandrihitra sy ny kitay i Madagasikara afaka 10 taona raha ny fihazakazaka ny fandripahana ala tato anatin'ny 30 taona farany ho ny teknisianina momba ny tontolo iainana. Lara-pameny eo anatrehan'izay ny fitadiavana vahaolana ivadiana amin'ny fampiasana angovo maitso iarahan'ny fanjakana sy ny sehatra tsy miankina olona saina no mitatitra ny antsiprian'izay. 10 hektara isan-taona eo ny alaripaka vokatry ny famokarana arina fandrehitra sy kitay eto Madagasikara. Ity karazana angovo ity izay ampiasaina sy 100 ny malagasy amin'ny andavanandro. Raha ny fihazakazaka ny fampiten'ny ala tato anatin'ny 30 taona farany, ho sarotra ny fitadiavana arina fandrehitra sy kitay ho ataina afaka 10 taona any raha ny tomba ny teknisiana momba ny tontolo iainana. I Madagasikara izay manana ireo angovo azo avadika asolo ny kitay sy ny arina fandrehitra fa tsy voatrandraka araka ny tokony ho izy, fa ihany koa tsy mbola amin'ny vidiny takatry ny sarababem-bahoaka. Eo anatrehan'izay, ilaina ny fametrana ny politika sy drafitra mazava ifindranany amin'ny fampiasana angovo madio. Ny foyer amélioré mbola mampiasa arina fandrehitra ihany izy fa raha toa ka talozany arina fandrehitra ray gony ampiasaina zany ao amina zavatra ray ka amin'ilay foyer amélioré zany dia manena amin'ny atsasany. Any hoe le foyer amélioré fotsiny zany no dia fahatsika mamonjy ala ray hekitara isa-taona. Misy ihany koa zany le resaka bioénergie, bioéthanol, biomasse, biocarburant. Fa misy moa ny politika mahakasika an'ireny, misy ny lettre de la politique nationale sur la cuisson propre izay efa natao. Eo ihany koa ny fampitanana zany lalàn'izany teny anivon'ny anteny miram-pirenena sy ny anteny miran-doholona.
raha eo aminay amin'ny sehatra tsy miankina manokana zany a dia zao zany zao ny fanombohany efa misy plan d'action zany a apetraka hoe ahoana ny ahafahana manohana an'ireo mpisehatra hatrany amin'ny faramadinika satria misy mpisehatra mbola tena hoe madinika ao ahoana ny ahafahana mampiakatra an'ireo mpisehatra ireo amina échelle ambony zany hoe amokatra be kokoa zany fa tsy amokatra amina zavatra kely dia izay zany tafiditra ao anatin'ny pakiady. Misy raiky zany ny fiara-miasa eo amin'ny fitondram-panjakana sy ny sehatra tsy miankina ary ireo mpiara-mombonantoka ho fampiroboroboana izay angovo madio izay iarahana amin'ireo mpandraharaha maro avy amin'ny sehatra tsy miankina mivondrona eo anevony MCCA na ny Malagasy Clean Cooking Initiative. Nidina ho heritony indray ny tolo-dalàna tolotra ny fanjakana Amerikanina ho an'ny fahafahana misitraka ny tsena ny AGOA hony teo anivony ZUFP na ny avondriny orinasa Afakaba. Tolo-dalàna izay atolotra ho lanininy antenemeran-doolona Amerikanina izay efa misy fiantraikany sahady amin'ny orinasa Afakaba eto amintsika amin'izao fotoan'izao ka eto Andriatsilavo. Miatrika olana lehibe noho ny tsy fanavaozana ny AGOA hatramin'ny septambra 2024 teo ny sehatry ny lamba na ny sektor textile iray amin'ireo andry ankinan'ny toe-karena malagasy nahitana asa 7 alina sy 2 hetsy tamin'ny taona 2024 indrindra ireo asa manodidina ny 5 alina misehatra amin'ny AGOA raha toka 10 taona ny fanarana tamin'ny AGOA tany aloha nidina ho 3 taona zany ary ina ho 2 taona fotsiny ihany sisa araka ny tolo-kevitra atolotra ny fanjakana Amerikanina. Dia tamin'ity herinandro ity dia tsy 3 taona indray zany no tolo-kevitra na ny tolo-dalàna ho atolotra ny fanjakana fa nidina ho heritaona zany hoe tapitra amin'ny faran'ny taona 2026 amin'ity ary rétroactif na ampiarina hatramin'ny faran'ny ny faran'le AGOA teo aloha zany hoe tamin'ny 3 septembre renantsika kely rehefa ohatra izay lalàna izay zany no andrasana ny fandaniana azy eo anatrehany tsena Amerikanina ankehitriny ny famerenana AGOA mandritra ny heritaona tapitra amin'ny faran'ny décembre 2026. Voakasika izany ireo orinasa lehibe indrindra sy ny mpiasa ao aminy ka asa 7 ny tandindomindoza amin'izao fotoana ary mbola tsy mazava no avin'ny lalàna any États-Unis. Manoloana izany manentana ny fanjakana sy ny sehatra rehetra handray fepetra maika ny vondrony ny orinasa Afakaba na ny ZUFP. Isan'izany ny fandoavana aingana ny trosakaba na ny TVA, ny fanalefahana ny fitsipika momba ny chômage teknika ary ny fanamafisana ny fiara-miasa amin'ny États-Unis. Io TVA io izay tsy naloan'ny fanjakana nanomboka ny taona 2024 ary efa tafiakatra hatrany amin'ny 100 miliara ariary. Amin'izay mahafakaba zay zany dia rehefa manao asa lokaly izy ohatra mandoa facture ny jirama fantatrareo fa ny angovo dia ho an'ny orinasa sasany dia tena tafakatra ambony be miliara ny sasany. Ao anatin'iny miliara iny misy 20% TVA. Ny lalàna mifehy ny zone franche nefany dia milaza fa tsy mandoa TVA ny orinasa Afakaba. Mandoa TVA zany aloha ny orinasa Afakaba rehefa mandoa jirama ohatra fa rehefa aveo ny fanjakana misengage hoe 90 andro anatin'ny 90 andro izy zay le ny fanarahana tany amin'ny voalohany tany amin'ny 2017 hoe averiny ao anatin'ny 90 andro farafatariny le 20 isanjatona TVA nalohan'ny orinasa Afakaba tamin'ny zavatra nividiny teto toerana. Dia ny fitambaran'izay TVA zay efa hatrany amin'ny taona 2019 no mahatratra 100 miliara ariary. Eo anatrehan'izany mangataka fiaonana aingana amin'ny filoham-panjakana ny vondrona ary miantso ny firaisan-kinany rehetra hiatrika ity toe-javatra sarotra manjavozavo ity. Mavetsatra raha ny fanazavana ny fiantraikany ara-tsosialy sy ara-toe-karena. Tsy azo hidivirana ny fampiarana ny chômage teknika, asa manarivony no foana ary ho voakasika ihany koa ireo orinasa madinika sy ny atrikasa. Miena ny fanondranana ka hampiena ny vola vahiny miditra sy manohitohina ny lanjany ariary. Mitombo ny sehatry ny tsy manara-dalàna sy ny tsy fandriam-pahalemana eto Antananarivo ka vao maika hitombo ny olana.
mila vahaolana miaraka izany hanatsarana ny tontolon'ny toe-karena eto amintsika. Miresaka an'izay tontolo ny toe-karena izay hatranisika andalana fanadihadian'ireo orinasa nampiakatra ny toe-karena ny faritany Mahajanga. Amin'ny fanjakana Foibe amin'izao fotoan'izao ny sekretera jeneraly ministera ny toe-karena sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina ka atao izay ahitana vahaolana aorian'ny drafim-panarenana azy ireo. Io no isan'ny teboka nivoatra nandritra ny dinika ho fanangana ny toe-karena atao Mahajanga. Ny antsiprian'izay. Drafitra fahana mamolavola paikady pampandrosoana mifanaraka amin'ny filan'ny isaparitra no andrasana aorian'izao dinika ho fanaingana ny toe-karena iarahan'ny fanjakana Foibe amin'ireo sehatra tsy miankina ahitana ireo vondrona isan-tsehatra mba hitondrana vahaolana izay manageja ny toe-karem-pirenena izao. Ny dinika atao zany moa zany dia miafara amin'ny atao hoe famolavolana drafitra anankiray zany entina ampandrosoana ny firenena. Io drafitra io zany dia voarakitra ao anatina document anankiray izay ahafahana zany mifampiraraha amin'ireo mpiara-mombonantoka ahafahana manome ataontsika hoe ny toromarika ho an'ireo sampanaraha-panjakana rehetra zany mba ahafahana manosika ny mpandraraha zany aty amin'ny faritra sy manerana Madagasikara. Andalam-pitadiavana vahaolana ho an'ireo orinasa mpanjakana mila fanarenana ny fanjakana Foibe manoloana ny fikatoanan'ny orinasa maro aty Mahajanga. Ho ny sekretera jeneraly ny ministeran'ny toe-karena sy ny fampiroboroboana ny sehatra tsy miankina. Singanina ao anatin'izay ireo orinasa mampiasa olona maro nefa manana olana ara-pitaovana amin'ny fanarenana tokony atao. Ny fitondram-panjakana zany indrindra ny gouvernemanta dia ireo fotoana izao dia manao ny atao hoe fanadihadiana na ny audit mahakasika an'ireo ataontsika hoe indostria na orinasa izay nanana maizy azy taloha kanefa tokony ho velomina indray na tokony harenina indray zany ny fomba fitantanana azy. Dia misy ny fanadihadiana zany izay ataon'ny fanjakana dia iafara amin'ny famolavolana zany natao hoe drafim-panarenana na hoe plan de redressement zany reny orinasa mpanjakana reny ary ny fehi-kevitra izay voarakitra ao anatin'izay drafim-panarenana zay zany no hitadiavana vahaolana. Indrindrandrindra ny famatsim-bola zany satria ny tena olana zany dia ireo fitaovana izay nampiasan'ireny orinasa ireo zany dia efa betsaka no efa simba. Dia misy zany ny fitadiavana vahaolana amin'ny fiarahana mitady mpiara-mombonantoka na mpamatsy vola izay ampiasan'ny volany zany mba anarina an'izay orinasa. Tsy fitanisana olana fotsiny no nentin'ireto mpandray anjara ireto fa fanolorana sosikevitra mifanaraka amin'ny zavamisy mba hanamora ny fandraharahana amin'ireo seha-piariana maro ifaharan'ny toe-karena ny faritra tsirairay. Ao anatin'izay dinika ho fanangana ny toe-karena izay hatrany fa any Fianarantsoa vetivety taorian'ny fanokafana tamin'ny fomba ofisialy ny dinika fakakevitra ho fanangana ny toe-karena 7 Janoary. Vita androany ihany koa ny anjaran'ny Fianarantsoa maro ireo nanohana ny antso indrindra ireo mpandraharaha tsy miankina tao antoerana. Aingora-Kotondrina. Ny toeteto Fianarantsoa ny fankankevitra ho an'ireo mpandraharaha indrindra ho an'ireo tsy miankina entina indrindra hanatsarana ny tontolon'ny toe-karena eto Madagasikara. Manana anjara toerana amin'ny fampandrosoana ny sehatra tsy miankina ary mila fanohanana ihany koa avy amin'ny fanjakana ahafahany manatsara izany seha-piariana izany ka rarina raha avy amin'izy ireo no miainga ny efitra fototra hitondrana ny anjara biriky amin'ny tontolon'ny toe-karena eto amin'ny firenena izay. Izy ity moa zany dia toy an'ilay fankakevitra izay natao teny amin'ny CCI vato izay nakana ny hevitry ny mpandraharaha rehetra miankina mpandraharaha tsy miankina ahitana hoe inona ny olana inona ny vahaolana fa amin'izao kosa zany tsika dia midina ifotony isaky ny faritra izay isaky ny faritra zany ahitana zao fivoriana atrikasa zao dia tonga eto Fianarantsoa zay zany tarika zakoa makana ny hevitry ny mpandraharaha inona ny olana ary inona ny vahaolana entina amahana zany izay afahan'olona zareo ihany no ahitana zany dia izay no tatitra izany indray ary
manangona zany ho an'ny rehetra. Tonga maro ireo ampandrarana noho ina ny antso satria dia ny atrikasa takan'izao no sehatra ahafahan'izy ireo mitondra ny etaetany amin'ny tokony ijeren'ny fanjakana ireo olana sy sakatsakana tsy ahafahan'izy ireo manatsara izay fandrarahana izay ka mba ho tompona andraikitra izy ireo amin'ny fampandrosoana ny firenena. Mahatsiatra ambony izay manan-karena tokoa amin'ny sehatra rehetra saingy takona satria mbola ireo mpandraravaventy hatrany no mahazovana hatramin'izay ka fotoanan'izao no mba tokony ijerena amin'izay ireo aty amin'ny faritra. Dia izay ihany koa no entsika amin'ny sendvetivety eo anaty doka fohy aza misaraka amin'ny ary. Tonga ny solda d'été goavana be any Cosmos izay manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary. Fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ny entana maro isan-karazany. Mividana entana amin'ny alalan'ny vente à crédit mirindra ary alohavitsy kelikely hatramin'ny 30 volana. Ny solda d'été goavana be any Cosmos dia ahitana fihenam-bidy hatramin'ny 500 isanjato amin'ireo entana maro isan-karazany. Manomboka ny 9 janoary hatramin'ny 20 febroary. Tandremo fa voafetra dia voafetra ny entana. Cosmos, votre partenaire de confiance. Atombohy ampilaminana ny andronao. Mahatoky tena kokoa. Foana ny ayay, miainan-kahalalahana. Malefaka, mitroka tsara, mampahazo ainy. Perfit, mampilamina anao amin'ny fotoana rehetra. Tsy afaka soroina ny loza rehetra. Fa raha mampiasa ny Lave-Sol nickel ianao dia miova ny tantara. Fatra kely dia mandaitra amin'ny loto rehetra. Mora ampiasaina, azo anasana carreau, ciment ary granit. Tsy mila kopanina ary mampangirana tsara ny trano. Ny Lave-Sol nickel. Nickel, panzaka ny fahadiovana. UPRIM, Université privée de Madagascar. Vous avez le bac? Bravo! Vous cherchez la meilleure université pour vous accompagner à réaliser votre rêve? Écoutez, UPRIM est là pour vous. Cadre agréable et de normes, salle de classe spacieuse et lumineuse, diverses activités para-universitaires, stages et visites d'entreprise chaque année, possibilité de bourse d'études à l'étranger, cours de chinois mandarin gratuits, internet illimité et haut débit, diplôme, DTS, licence, Master 1, Master 2, reconnu par la fonction publique. 5 mentions au choix. Paramédicaux, gestion et management, droit, commerce et marketing, communication. N'attendez plus. Inscrivez-vous à l'UPRIM Indavamambe. Contact 034 11 215 08. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM. Zay mila mikify bébé coucou. Lasa bobaka be ny mega nampitombona ny elohany lasa 1 giga be zao raha 220 mega teo aloha arivo ariary foana nefa 1 giga oa kifeo ny réseau tsara indrindra eto Mada tsinjo aingana amin'ny dièse 322 étoile 64 dièse na midira super app yes et moi. Anohizantsika ny tapany faharoa amin'ny fampalalam-baovao amin'ity alay ity. Misafito ny tranga voamarina fa mitondra ny aretina ny endra Jajako Omaly hakany enina tany Mahajanga ny ray teto Antananarivo. Na mbola tsy nahitany io aretina io aza ny faritra Anosy amin'izao fotoan'izao nroso tamin'ny fanentanana sy ny fanadiovana ny tao laniaro ka eto Andriantsilavo. Raha ny antontanisa ofisialy avy amin'ny ministerany fahasalamam-bahoaka ny tolakandro teo tamin'ny 3 ora, nahitana tranga ina vaovao misa 520 sy tranga voamarina misa 7 ny andro ny Omaly 20 janoary. Tany Mahajanga ny enina tamin'ireo ka ny iray teto Antananarivo. Mitotaly 4,500 sy 500 ireo tranga ka ny 900 amin'ireo tranga voamarina ary tranga ina ny 900 sy 300. Ho an'ny andro ny Omaly hatrany
misy 3 isan'ireo olona sitrana ka nivoaka ny toeram-pitsaboana. Eo anatrehan'izany na mbola tsy nahitana olona hihinana mitondra ny aretina ny indrandrajako aza ny faritra Nosy. Nanolo tena nanao fanentanana ny mponina tao Tolagnaro. Manamafy ireo fanentanana maro samihafa ireo soany ministera tompona andraikitra ny vondrom-pikambanana fanavozana ao amin'ny faritra Nosy. Nisaraka izany fanadiovana tao anatin'ny tsenana ny Korodava izay narana fampahafantarana sy fanentanana ho an'ny fadiovana sy ny fitiovana. Izahay toko dia manao asa sosialy any vahoaka eto Faradofay. Zay antony ikambananay. Indrindra fa amin'izao aretina mandalo zao, ny indrandrajako zao dia manadio zahay. Zay zany miaraka amin'ny fitondrana. Nalefa ny chef de région aty anentan'olona amin'izay zavatra zay miaraka amin'ny manadio ny vahoaka aty bazary Akoradava ary manentan'olo amin'izay zavatra zay. Faradofay mbola tsy misy an'izay aretina zay fa tsara ihany misoroka zay mitsabo. Manantanana ny aretina mandoza igny miendra avy amin'ny ido regny ka mbo efanana amin'izay aleo misoroka tozay misabo. Nanolo tanana ireto fikambanana ireto ny solotena avy amin'ny Idirenina Nosy sy ny solotena ny tanora izay nijaida ao an-toerana. Hotohizana hatrany ny fanentanana sy fanadiovana hoy izy ireo, aleo misoroka toy izay mitsabo. Tsy aivina, manatona avy hatrany ny toeram-pitsaboana raha misy ny tranga mampiayay, fa dina ny manao dokotera-tena. Arana ihany koa ireo fepetrasakana rehetra napetraky ny ministera tompona andraikitra. Lafomba hafa hikarakara symposium international mikasika ny thyroïde ny faharoa-mbifolo hatramin'ny faha-14 ny volana febroary ho avy izao ny IMM na ny Institut Médical de Madagascar izay atao eny amin'ny centre de conférence Ambohimanandray ny nodule thyroïdien izay tsy voatery andalo fa didiny intsony ny fitsaboana azy amin'izao fotoana izao. Misy ilay antsoina hoe glande thyroïde avokoa ny olombelona rehetra fa ny any fantatra dia ny hoe misy goatra ny olona iray raha misy fivotosana eo amin'ny tenda. Araka izany, isy ny symposium lehibe ampahafantarana ny nodule thyroïdien sy ny fitsaboana tokony atao. Ny fisian'ny aretina amin'ny tovakely iray eo amin'ny tenda io izay tsy voatery andalo fandidiana intsony amin'izao fotoana. Fampahafantarana amin'ny ankapobeny ho an'ny voaka malagasy ny problème mikasika ny thyroïde amin'ny ankapobeny fa ilay resaka nodule en particulier zany tena resahana. Dia ny zavatra ray faharoa ankoatran'izay fampahafantarana izay dia ny lay fitsaboana teknika vaovao amin'izao fotoana mikasika ny fitsaboana ny nodule. Taloha manko ny nodule thyroïdien dia matetika ny ankamaroany lasa mirona makany amin'ny fandidiana. Fa amin'izao fotoana zany efa tsy voatery hodidina intsony olona amin'ilay nodule fa efa misy an'ireo teknika vaovao ireo hoentin'ny ifampizarana amin'ireo namana avy any ivelany amin'izao fotoana ary iofanantsika mpitsabo malagasy. Ampahafantarina ireo teknika vaovao ahafahana mandray an-tanana ny nodule thyroïdien no tanjona lehibe amin'ny symposium ho karakaraina mandritry ny 3 andro. Hisy mandritra izany ny famelabelarana sy ny fanazavana avy amin'ireo mpitsabo matianina avy eto an-toerana sy avy any ivelany. Ny andro voalohany dia isy cérémonie d'ouverture officielle aloha mazava ho azy ary conférence en session plénière iarahana amin'ilay dokotera teo. Isy ihany koa mandritry ny symposium io intervenant hafa au niveau régional sy participant au niveau régional afaka manatrika ny symposium en visioconférence. Ny deuxième jour araka ny efa lazaina teo moa zany dia isy cas pratique dikan'izany isy thermoablation par radiofréquence sy alcoolisation sy atao amin'ny IMM dia alefa en live mandritra n'ilay événement afahana micommente an'ilay acte sy afahan'ny participant rehetrarehetra dokotera moa zany mahita hoe ohatrany ahoana le teknika na radiofréquence sy alcoolisation. Dia ny jour 3 ny antsoina hoe session au grand public, invité zany ny partenaire corporate, invité ny olona rehetrarehetra izay mety lina amin'ilay teknika ahafahana mahafantatra bebe kokoa hoe inona ny thyroïde ary afaka miaina ve ny olombelona sans thyroïde. Dia isy remise d'attestation mazava ho azy ho an'ny ireo nanatrika rehetra. Ny faha-12 hatramin'ny faha-14 ny volana febroary ho avy izao araka izany no ho tanterahana eny amin'ny centre de conférence Ambohimanandray ny symposium lehibe iresahana sy ampahafantarana bebe kokoa ny atao hoe nodule thyroïdien, ny fepetra tokony ho raisina sy ny fitsaboana azy.
vaovao ny fahasalamana izay hatrany ireo firenena andalam-pandrosoana no ahitana tambony indrindra amin'ny aretina no tsinontsoniavina hoy teo anivo ministera ny fahasalamam-bahoaka voalaza fa ireo anaty fari-piainana sahirana ny akamarony ny voany io aretina io ireo no nisongadina nandritra ny fankalazana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny aretina no tsinontsoniavina nanomboka androany ary farana rahampitso eny amin'ny CHUJRA ampefilo ny antsiprian'izay. Ireo aretina vitsy mpamfantatra no sokajiana eo anatin'ny aretina antsonotsiniavina raha ny fanazavana. Misy karazany maro ny voasokajy ao anatin'izany, toy ny harmontana, ny abokana, ny bilharziozy, ny sakotra, ny pesta, ny ongobe, ny zaza sy ny tanora. Ny sokajim-piainan'olona sahirana amin'ny firenena andalam-pandrosoana no maro anisa sy ahitana tambony indrindra tratry n'ity aretina antsonotsiniavina ity. Raha ny fanazavana ka tafiditra ao anatin'izany Madagasikara. Ahoana moa zany vitsy mpafantatra? Tsy fantatry ny vahoaka ny fisiny. Ka rehefa tsy fantany ny fisiny dia lasa araka le fitenin-drazana hoe mandrimandry manana aretina. Fa tsy mahafantatra ihany koa ireo mpisehatra mampalahelo anefa fa ny akamaroan'ireo aretin'ireo dia mampitondra takaitra ary mahafaty. Ny zavatra olana zany aterak'izay dia izao. Le olona efa mahantra. Avy eo mbola azony takaitra indray dia dikan'izay tsy mihena miisan'ny olona izay afaka mandray anjara amin'ny fampandrosoana. Dia izay ny antony tena ilana fanambarana ny hery sy ny ankolafy rehetra hiadina amin'ireo aretin'ireo. Ny aretina antsonotsoniavina no antony voalohany mahatonga ny fahasembanana asoroina. Manoloana izay, amafisina ny paikady fisorohana apetraky ny ministera ny fahasalamam-bahoaka eny fotony hiadina amin'ireo aretina ireo. Amin'ny alalan'ireo mpanentana ara-pahasalamana eny anivon'ny fiarahamonina eny izay nofanina manokana izy ireny anazava amin'ireo mpiarahamonina aminy hoe inona avy ireo aretina tsinontsoniavina ary inona ny tokony ataony. Paikady manarakaraka an'izay fizarana fanafody faobe izay voavy natao zao ny anankiray zao voavy natao tamin'ny faran'ny volana desambra teo. Fizarana fanafody faobe zany hoe arahina ny fanafody mba ohatra hoe ny ody kakana mba satria katsetsitra parazita kakana ny akamaroany aretina tsinontsoniavina dia misy fizarana fanafody faobe zany izay iezana zany anasorana an'ireo katsetsitra ireo any amin'ny vatan'ireo mpiray firenena amintsika. Ankalazaina isaky ny 3 janoary ny andro maneran-tany ho an'ny aretina no tsinontsiniavina. Ho an'ny eto Madagasikara nanomboka androany ny hetsika fankalazana izany, nisy ny famelabelaran-kevitra nentina nampahafantarana ireo mpiasa ny fahasalamana sy ny mpianatra ity aretina tsinontsiniavina ity ho fiaraha-mientany rehetra mamongatra izany. Mbola hitoeram-pitso ity hetsika fanamariana ny andro maneran-tany hiadina amin'ny aretina no tsinontsiniavina ity. Vonina ny anomeny tsara indrindra avy aminy araka ny efa nahafantarana azy tovozay 6 rahavavy ampiarapeo aminy mandritra an'izao Kebel Kanto 2.0 ho tanterana eny amin'ny Palais des Mahamasina ho matianina ny sonorisation jiro sy ny haingon-tsehatra rehetra mandritra izay fampisehoan'izay ho ny mpikarakara amin'io 15 ny volana febroary io. Folo taonina aty aoriana iverina indray ny Kebel Kanto ary amin'izao fiverenany izao itovindray no isantatra izany miaraka amin'ny Joanne, Ayam, Tosy, Nani ary Malala avy amin'ny tarika zay. Izy enina mianadano hiakatsehatra amin'ny Kebel Kanto 2.0. Dia amin'ny Kebel Kanto anazy dia misy ireo hira izay hozaraiko. Tiako tenenina hoe hiraiko miaraka amin'ireo artista notsokaina efa voalaza teo fa amin'ity misy ny atao hoe duo, trio, zany hoe ireo artiste ireo zany hiarahira eny ambony sehatra, misy mazava ho azy ny hira iarahanay miaraka. Te hanome zavatra tsara ho anareo mpankafy foana ny antony ny fisiana eny ambony sehatra eny dia ny fiarahako amin'ireto zandry isany izay tena manan-talenta tokoa satria fizahana hatraka efa ihany toa no ataonay. Amin'ny kavaliana tanteraka angamba no ionana amintsika amin'io. Hiezaka neo ny hira izay nankafizana ny tovo rehetrarehetra amin'ny fanajana tanteraka ny kalitao sy ny ihany koa ampiseho ny anjara avy aty aminay
ezaka meny tsara indrindra ezaka tsy andeso fanantenana satria hitanay reny commentaire anareo reny dia aza matahotra fa hitanay reny fa ohatran'ny hoe mbola ho zavatra hafa mihitsy indray mikebelika an'tao dia arak'izay lazay teo zay hoe ameze tsara indrindra zay mampanantena zay zavatra rehetra avy ety aminay kanto voaritra faly mandranjara reny kebeliko vaovao ty dia nanotrana nitovy zay dimy ny alahady 10 febroary izao araka izany no anatanterana ny fampisehoana Kebel Canto 2.0 iarahana amin'ny tovodray sy izy dimy rahavavy ampiara-peo aminy eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina manomboka amin'ny 3 ora tolakandro. Ho fanamariana ny fahazatonany profesor Rajona Simeon manampahaizana nanao fikarohana momba ny teny sy ny aisoratra malagasy. Isan'ny fankalazana izay ataon'ny zanatsehatra malagasy sy ireo mpiara-miasa ao amin'ny Université n'Antananarivo eny Ankatso 20 febroary hatramin'ny 20 ny volana febroary 7 hetsika maro no atao mandritray rano fanazavana. Mankalaza ny fahazatoana nahaterahany profesora Rajona Simeon Regine Université Antananarivo. Ny profesora Rajona Simeon izay nisy ireo manampahaizana lehibe nanao fikarohana momba ny teny sy ny aisoratra malagasy. Sokafana amin'ny fomba ofisialy ny 20 ny volana febroary ny fankalazana ka ifarana ny 20 ny volana febroary 7 izay ahitana hetsika ara-tsiansa sy ara-kolotsaina ombany lanonam-panjakana samihafa. Ny 20 sy ny 17 ny volana martsa 20 isy ihany koa ny fitokanana ny arabe Rajona Simeon sy fijoroana vavolombelona ary fikoanandoha iraisam-pirenena. Mankalaza an'izay fanamariana ny fahazatony izay amin'ny lafiny ara-tsiantifika sy amin'ny lafiny ara-kolotsaina. Ny ara-tsiantifika zany dia isy ny famoahana ireo boky misy ohatra ny revue larana fahafito, iratra larana fahafito, isy ny acte na koloka izay atao ny 20 sy 17 ny volana martsa. Eo amin'ny lafiny ara-kolotsaina isy ny fifaninanana asa soratra hitetiavana na hitsirihana sy hanoanana nireo mpanoratra ankehitriny tafiditra ao anatin'izany amboara-tononkalo, amboara-tsombo-tantara, tantara foronina sy fandikana asa soratra hafa amin'ny teny vahiny. Anisan'ny nanangana ny université, nanangana ny faculté de lettres, nanangana ny zanatsehatra malagasy. Isan'ny nampalaza ny profesora Rajona Simeon ny boky takelaka notsongaina. Boky voalohany izay nahitana tononkalo sy haiteny, nanomezan-danja ny literatiora sy ny teny malagasy ary nanapirofo fa mendrika ny hojerena sy hoekena ny aisoratra malagasy na eo amin'ny sehatra nasionaly izany na iraisam-pirenena. Ireo vaovao nisongadina natao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV tamin'ity androany ity indray nondao arahantsika vetivety. Toa ny mahazatra dia ireto indray ireo vaovao nisongadina tao amin'ny page Facebook ny vaovao Kolo TV androany. Natomboka androany ny dinika isam-paritra ho fanarenana ny toe-karena manerana ny renivohim-paritany. Efa manomboka izany ny ao Atsiranana, Toamasina, Fianaratsoa, Mahajanga ary Toliara. Dinika fikaonan-doha iaonana sy anangonana ireo olana sy ny sosokevitra ary vahaolana avy amin'ny mpisehatra rehetra voakasika. Nisy lehilahy iray nentin'ny rano efa tsy nisy aina intsony teny Ambohimasina alakamisy izay hitany manodidina androany. Mety efa 2 hatramin'ny 4 andro teo izy no namony aina rano nambarany ny nanatry-maso efa tonga teny an-toerana ny zandary nijery ny razana sy ny zava-nisy. Niala tao an-tranony tamin'ny 5 ora maraina toa ny mahazatra azy amonjy ny tanimbariny ao Bekitrobaka i Tompoko Lajona ary tsy niverina ka nampana ny fianakaviana izay nanaraka azy mba hitsena azy. Omalalary 20 janoary 2024 izy no hita faty tao Bekitrobaka Antsohi tamin'ny 7 ora alina teo amin'ny manodidina ny toerana nisy ny tanimbariny. Vaky ny lohany, voafirantsy ny vatany, efa nisy ny fitsiriana nataon'ny mpitsabo sy ny mpitandro ny filaminana. Taleparitry ny fizahantany tao amin'ny faritra Sofia teo aloha izy ary mbola niatrika ny famindram-pitantanana teo amin'ny tale vaovao ny talata 17 janoary 2024. Misokatra ny fanady atiana ataon'ny mpitandro ny filaminana sy ny fitadiavana izay tompon'antoka tamin'ny famonoana azy. Nampafantatra ny Gendarmerie ao Anosy Belleville fa isy ny couvre-feu manomboka nio amin'ny 10 ora alina mandritra ny 12 andro. Mitsahatra ny fivezivezena amin'ny alina ary midy amin'ny 10 ora alina ny bara na ny toeram-pisotroana rehetra. Isy ny fisavana karapanondro sy ny pasiporo. Amafisina koa ny fisafona sy ny andro maso bokon'olona. Miangavindretra ny mpitandro ny filaminana ny an-toerana araka izany mba anaraka ny lamina mba hisiany ny fandriam-pahalemana azo antoka. Osazy naraka ny lalàna izay mandika izany araka ny fanazavana. Nankatoavin'ny UNESCO ho isan'ny harem-bako ara-kolotsaina tsy azo tsapain-tany na maneran-tany ny Gadokira Tsapiky malagasy.
atolotra ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fomba ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy zany amin'ny Tsapik Festival ny 7 febroary ho avy zao any Toliara ho ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina androany voalaza fa atokana ho andro pirenena ho an'ny Tsapik ihany koa ny andro 10 Desambra eto Madagasikara. Tafiditra ho isan'ny arem-bako ara-kolotsaina tsy azo tsapain-tanana eo anivon'ny UNESCO ny gadona Tsapik Malagasy. Atolotry ny filohan'ny fanavaozana amin'ny fomba ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy zany amin'ny Tsapik Festival ny 7 ka hatramin'ny 8 febroary ho avy zao izay ho tanterahana any Toliara. Raha ny tantara dia gadonkira nipoitra tao Toliara tamin'ny taona 770 ny Tsapik ary izao voaray ho arem-bakoka ara-kolotsaina izao. Tapaka tao anatin'ny filan-kevitry ny ministra hoy ny ministry ny serasera sy ny kolotsaina androany fa atokana ho andro pirenena ho an'ny Tsapik ny andro ny 10 Desambra eto Madagasikara. Vana zany amin'ny fomba ofisialy fa atao andro pirenena ho an'ny Tsapik zany ny andro ny 10 ny volana Desambra isan-taona. Io daty io moa dia daty izay nanamarika nakatoava amin'ny UNESCO an'ity gadona Tsapik ity ho isan'ny arem-bako ara-kolotsaina tsy azo tsapain-tanana ho an'ny zanak'olombelona iraisy amin'izao tontolo zao na ilay atsoika hoe patrimoine culturel immatériel de l'humanité. Arematoa filohan'ny fanavaozana ny Républicain'ny Madagasikara ny colonel Michael Randrianirina no anolotra azy amin'ny fomba ofisialy ho an'ny vahoaka malagasy ilay antsotsika hoe restitution zany fanolorana ho an'ny vahoaka malagasy manamarika an'izay fankatoavan'ny UNESCO ny Tsapik izay ary hototosaina any Toliara izy io. Ankoatry ny Tsapik eo ampikirakirana ireo antotan-kevitra ahatonga ny lamba malagasy ho lasa arem-bako iraisam-pirenena ihany koa ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina ankehitriny singa manana ny mahizy azy sy manana ny lanjany amin'ny malagasy efa hatry ela ny lamba ary manamarika ny fizinina eto Madagasikara ka atao laram-pamehina ny ampidirana azy ho arem-bako iraisam-pirenena hoy ny avy amin'ny departementany vakoka eo anivon'ny ministeran'ny serasera sy ny kolotsaina. Ny lamba dia ohatran'ny teny malagasy anisan'ilay zava-dehibe singa zava-lehibe ao amin'ny ataontsika hoe fahiziana identité malagasy ny lamba. Zany hoe raha tena dinihana ny lamba ny tokony ho anisany arem-bakoka voalohany nataontsika ho arem-bakoka iraisam-pirenena ahafantarana ny Madagasikara. Amin'izao tsika miteny zao androany alakamisy dia efa ao ireo ekipa efa mijery akaiky hoe inona daholo ny pitsopitsony rehetrarehetra anomboatsika an'ilay processus makany amin'ilay ataontsika hoe classement mondial ny lamba ho anisan'ny arem-bakoka iraisam-pirenena apetraka amin'ny fomba ofisialy any amin'ny UNESCO ilay fangatahana ary mino zay fa raha ny lamba ny tenenina tsy tena anahirana laotra satria tena hoe mahamalagasy atsika ny lamba. Laram-pamehina ho an'ny fitondran'ny fanavaozana hoy ny ministra ny ampiroborobo ny sehatra ny kolotsaina eto Madagasikara ary nisan'ny sehatra iray mampandroso ny firenena izany. Vaovao hafakely ao Frantsa no amaranantsika ny fiarahana amin'ity alay ity. Nanaiky ny fampidirana anatin'ny lalàna ny fanafoanana ny adidy ara-panam-pandina ny teo anivony anteny miram-pirenena frantsay omaly ka ny avy eo anivony anteny miran-doolona indray no andrasana andinika sanapa-kevitra momby ity tolo-dalàna ity. Manomboka izao araka izany rahalany io lalàna io tsy ao anatin'ny antony ho an'ny fisaraha-panambadiana intsony ny tsy fanaovana firaisana ara-nofo ampivady ao la Frantsa. Dia izay ihany koa no entsika manakatona ny fiarahana ho any androany naizanaiza misy anao ankasitrany ianao nanaraka ny fampalalam-baovao hatramin'ny farany veloma tompoko.
Uprime. Nanolotra ho anao teo ny vaovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. Avec c'est notre moment. Dites oui aux actualités dans votre journal TV.